manginy anao tsara karaha ianao ary zany dia tsy fatonoina mandrakizay Zay samy mivavaka tompoko fanomboana an'izao fotoana izao sodranao zay Andriamanitra raina eo anomezanao anay ty fotoana tapany hariva ity indray indrindra ho entinay amponanao sy anomezana voninahitra anao ary fotoana hiderany reto sekoly lahady tsirairay avy isaky ny kilasy eto zay dia hanome voninahitra anao amin'izay nitahinao ny tsirairay avy taio ty fandarana ity fanamasinao ary ianao anie no ametraka zavatra lehibe ao ampon'ny tsirairay avy satria hiasa eto anao ary olona vaovao zay manatrika sy manotrona izao fotoana izao koa dia ho tahinao ny fomba tsy takatry ny saina zany ary atsapa ny famonjenao sy ny fahasoavanao ihany koa na ny tenany na ny zanany zany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy no anaovako izany vavaka izany misaotra Jesosy amen. Masoterana isika rehetra. Zao tsika dia anomboka ny programme fizaran-doka sekoly lahady Ambohitra Atrimo 28 décembre 2020 sy roa arivo. Misy kilasy maromaro reo T1, T2, T3, T4, T5 vavy, T5 zazalahy. Ary dia misy ihany koa ireo mpampianatra sekoly lahady rehetra sy izay manana ny atao hoe ndraikitra miara-miasa mampandroso ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity toerana ity. Ankoatr'izay dia misy ireo loanza zay andray anjara ihany koa. Dia ankoatr'izay tena vaovao mahafaly sekoly lahady vaovao any amin'ny selula. Mafimafy ny aleluia e! Aleluia! Misy zany re sekoly lahady vaovao any amin'ny selula ary dia irinay koa mba hitombo izany sekoly lahady vaovao zany ka tsy toerana ray ihany fa ho toerana maromaro eto an-tanànan'Ambohitra Atrimo no isy sekoly lahady vaovao afaka hideran'Andriamanitra indray amin'ny noelitsika ho avy. Aleluia! Dia roso ary ny programme ka dia anjarantsika tsirairay avy amin'izay ny miroso. Dia miditra zany ny sekoly lahady T1 zazalahy sahoana ny programme. Ya. Ay, azafady diso fa ay misy programme ato pasteur miaraka amin'ny loanza zany zao no anoto azy. Mandroso pasteur, mandroso lahy Erlisa, mandroso toroteny rehetra ao. Azafady toko. Mandroso aty miaraka aloha zany tsika. Ao azy. Ao, misy sekoly ara-baiboly koa. Mandroso aty daholo e. Raha tsara le programme atsika. Pasteur miaraka amin'ny loanza. Dia androso amintsika. Andriamanitra irery ihany 30 sy 500. Ao, tonony ary le hira dia alefa.
telopolo sy valonjato Andriamanitra iriryany. Andriamanitra no namorona izao rehetra izao, na ireo tsitsy na ny abakabaka dia nataony tanany. Telopolo sy valonjato. Rehetra iaraka hira dia nandratra ny tanantsika amin'ny lanitra. Siamanitra no mendrika omembonina. Ianao say velona terao ny anarany, terao ny anarany, terao ny anarany. Ianao say velona terao ny anarany. Sai bella terra ogni anaran, kuyanau sai Alleluia, terra ogni anarani, terra ogni anarani. Di sana dinnya versi che andrai manta. Terra kuyanau sai velona terra ogni anarani, terra ogni anarani. Kuyanau sai velona terra ogni anarani.
Asiana lelo mafy be zany voninahitr'Andriamanitra. Alleluia. Mbola itoy ihany tsika anao hira anankiray a. 770 eto Jesosy. Dia ao aorianan'izay tsika dia tsangana ivavaka ho an'ny fandarana rehetra izay efa atomboka atsika hiditra amin'izay any amin'ny Atsipirina. 770 eto Jesosy. Sandratsika an-tanatsika. Totsika mifotsika manontolo izany iray izany. Manana finoana ianao fa eto Jesosy. Anasitrana anao raha marary ianao. Amany olana raha manana olana ianao. Amonjy ianao raha mbola mpanota ianao. Jesosy. Eto Jesosy. Anao zany zafa mahakaka izany eo amin'ny fiainanao. Yesu sapako mirehitra atao anatiko ny fanahy noho ny fanatrehany eto.
fotoana izao ary gataka ny fanatrehan'i Jesosy sitraka anao zay ary mino izay fa eto ny fanatrehanao Jesosy ary anatrika indrindra izao fotoana lehibe izao izay iterana ianao sy izarana valosoa ho an'ny sekoly alahady tsirairay avy noho izany dia matoky izay tompo fa ny fanatrehanao irehetra hatrany eto anevina tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy misaotra tompo. Ya, manomboka amin'ny fandarana amin'izay isika. Alleluia. Araka ny efa nampahafantarana antsika tamin'ny toroteny tamin'ny maraina dia zava-dehibe tokoa ny hoe mianatra sekoly alahady. Tsy hoe aitraitra fa miantoka no avinao satria ny ten'Andriamanitra dia milaza hoe izay mampahendry ianao ho amin'ny famonjena. Io fototra ra-panahy ka rehefa tsara fototra ianao dia hoy ny obolan'ny Ntaolo malagasy manao hoe ny azo ny vaniko lakana dia ny tanina ny reniny tsara. Alleluia. Ianao ny lasa lavitra amin'ny ara-panahy sy ahatra hatramin'ny farany amin'izao lalan-danitra izao dia ny tanina ny reniny tsara, ny fampianarana azonao tsara, ianao tsara tao am-panahy koa mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ka ho vonina tsara ho izy amin'ny asa tsara rehetra. Dia hoy ny ten'Andriamanitra mampahery antsika hoe tandremo ny tenanao sy ny fampianaranao, fa raha manao izany ianao dia hamonjy ny tenanao sy izay miaino anao. Lasa mpampianatra ianao any erinandro ry tanora sy ankizy. Rehefa avy nandray ny famonjena mantsy ny olona dia tsy tian'Andriamanitra hitahirany io fotsiny dia hoe za vao vonjy ato dia maharitra. Fa ny amporosehan'ny tompo antsika zay rehetra nandray famonjena rehetra dia hoy izy hoe mandra-to mandra-piaviko. Ahoana raha ny fomba andratontsika fanahin'olona? Misy tetika maro samihafa roson'ny Baiboly amintsika ry havana. Miaingana amin'zaza ho anao izay atao hoe mbola malemy atombo ihany amin'ny malemy. Averiko tsara eo anao izay mahatsapa hoe za tsy mbola mahavita zavatra goavana, tsy vitako ny mitarikira, tsy vitako ny toriteny, tsy vitako ny tondra fiangonana, atombo ihany amin'ny malemy. Iza le malemy mora atao amina indrindra? Ny ankizy. Alleluia. Nareo ankizy malemy ary matetika raha vao misy zavatra mitranga ohatra hoe maneno fotsiny erikatra dia ny ankizy mibe indrindra eo. Eo ianao ry havana manomboka ny asa atombo amin'ny kely fa rehefa manomboka amin'ny kely ianao dia ho lasa mpanapaka ny be. Alleluia. Ary zany ny tanjonay Jesosy mamonjy eto Amboditra Atrimo dia saika raha amin'ny ankapobeny dia fiangonana tanora izy ity. Mafimafy ny aleluinareo raha ry tanora angamba raha ataony fanisana ny atsasa manila na mahery ny mpivavaka ato dia tanora daholo sekoly alahady daholo. Dia zay no anentanana ianareo hoe mbola ezaka izay anao zazo atao amin'ny alalan'ny fitaomana tanora sekoly alahady ka dia omenanao ny paikady atombo ihany amin'ny malemy. Zay mantsy le mahatonga ny teny malagasy hoe mitady, misy teny aza mitady tany malemy andrena mpangady, fa za mampirisika anao amin'ny ara-panahy mitadiava tany malemy hanorenanao famonjena fanahin'olona. Alleluia. Zay le hoe manomboka amin'ny kely dia ho lasa mpanapaka ny zay ary fa dia mahereza tompoko dia ianareo mpampianatra dia mpaherezina hoe efa nanomboka ianareo dia tohizo
fa misy ny teknika vaovao ahafahantsika mampandroso ny asan'Andriamanitra sy ny sekoly alahady na ny andraikitra izay ataonareo. Aza mianina amin'izay andraikitra nananao fa miazaha mitombo. Zay no amporisiananao teny zao ka dia hiakatra zany zao ny anao lamarsa zany izy ireo dia ao mba misy miakatra amin'izay ny tompony andraikitra amin'izay lamarsa izay ny ankizy rehetra sekoly alahady. Ao ary misaotra tompoko.
fahotana fa izy amonjony olony ho afaka amin'ny fahotana. Liokatombo faharoa andimy faharaiky ambin'ny folo fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànan'i Davidy de Kristy tompo, de Kristy tompo, de Kristy tompo. Alleluia. Jesus.
hitanareo reto dia reto ny ankizy kelinay klasy T1 BDB izy reto 9:30 ny vavikely dia 9 ny lahy-kely mbola misy tsy ao arany. Dia hanolotra nandritry ny taona izay dia nianatra lesona maromaro fa ny ataonay dia le hira hoe ny lesona namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao. Izay ny hira ataon'ny ankizy rehefa avy eo fa ny hira voalohany aloha dia endremana ahoana ny fitiavan'Andriamanitra, dia ny hira faharoa ataony le hira hoe namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao dia mety tsy misy tsitomombana kely fa raisiny mahazazana azy dia misaotra an' Jesosy tsika meny an'ireto ankizy BDB reto. Haleloia.
Ireto moa zany ny kilasy T2 zazavavy. Misy telo izay ny mpampianatra, dia izy no mpampianatra, izay reto sœur Tahiry dia sœur Miarso, dia misy anankiray izay manampy anay sœur Ionja ny anarany. Dia misy 4 mirahavavy ny Alléluia. Izay reto indray sœur Fahendrena, sœur Solo dia sœur Yantsa mpampianatra ny T2 lehilahy. Dia ny mpianatray anaky 10 mirahalahy zareo fa ny anankiroa moa lasa nanao fialan-tsasatra. Dia manentana ihany koa izay ankizy ao anatin'ny salan-taona 7 taona ka hatramin'ny 12 taona mba anantona anay araka aminay ao anatin'ny fanomanana Noely izay mety hoe tonga eto. Dia izay n'olotra hira nataon'ny anaranay tao anatin'ny taom-pianarana 524 hira mitondra ny lohateny hoe En compte avec Jésus. Ny tanjona ho avoakanay ao anatin'izay dia lesona anankitelo izay ny anaranay nandritra n'ity taom-pianarana ity. Voalohany indrindra momba ny didy folo, faharoa momba ny namoronan'Andriamanitra izao tontolo izao, ary ny fahatelo dia momba ny olombelona voalohany. Dia ireo no ho avoakan'ireto ankizy reto ao anatin'ny hira Comptons avec Dieu. Dia omenay ny frère nature ny fanentanana. Seul de qui nous aime, tu
Alleloia. Samilo manao alleloia mafy be daholo tsika rehetra atao am-piangonana e. Averiny indray mandeha, isa, roa, telo. Alleloia. Reto ny mpianatra tetora sy tetora lehilahy sy tetora zazavavy a, dia anolotra hira izy ireo a, izay ifalitsika, dia ny hira ataon'izy ireo a, dia ny lalàn'Andriamanitra. Alleloia. Telo mirahavavy zay no mpampianatra ny sekoly-alahady T3 vehivavy, Sera Fanja, Sera Mira, Sera Norso. Izy ireo nanao lesona maromaro momba ny fanajana ray aman-dreny, ny tao koa ny Zakaiosy sy Zakaiosy Tesosy, Lazarosy Tesosy. Lesona maromaro no nataon'izy ireo. 5 rahavavy izy ireo no mpianatra T3 vehivavy, fa ny anankiray amin'izy ireo motsy io no lasa noho ny antony manokana. Zay ngamba no azo ambara. Ny lalan'i Jehovah. Volamena ireny Arimaminu unitanteli Irinanu unifulamena ireni Arimaminu unitanteli Simisitsini nilala
toko fahasimy ambin'ny folo andiny voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ary nitrasy nandeha namaky an'i Jeriko Jesosy ary indro nisy lehilahy iray atao hoe Zakaiosy izay lehibe mpamory hetra sady manan-karena ary mitady ahita izay Jesosy izy kanefa tsy afaka noho ny habetsahan'ny olona nifanety satria fo izy. Dia niazakazaka ny aloha izy ka nananika azo amotana hijery an'i Jesosy fa efa andalo tamin'izany lalina izany izy. Ary rehefa tonga teo Jesosy dia nendraraka ny teny taminy hoe Ry Zakaiosy, midina faingana fa tsy maintsy mitoetra ao an-tranonao any io. Ary nidina faingana izy sady napetrany ho azy sady faly. Ary nahita izany izy rehetra dia nimonimony ka nanao hoe nantenetrana amin'izay lehilahy mpanota izy. Ary hoy Jesosy taminy, anio ny tonga eto amin'ity trano ity mifamonjena fa izy dia zanaka Abrahama koa. Fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. C'est Jésus. Et les amis, vous savez quoi? Jésus. C'est mon ami et le vôtre aussi. Taoarahantsika te amin'izany iran'izareo zany e. Mon ami de tous les jours.
manova aleloia aloha e nareo to mandeha tsitsika kely ny aleloia zay zany a reto zany ny klasy T4 zazavavy a zao a ny mpampianatra anazy sœur Tina dia sœur Lorraine ny anankiray. Zay T4 zazavavy a dia izahara kely aminareo a mahakasika ny fiderana. Tsika rehefa tonga ny an-danitra any a dia hideran'Andriamanitra ny tena ataontsika any, tsisy zavatra tsy ataontsika ka tsy hiderantsika an'Andriamanitra. Ny anjely koa mideran'Andriamanitra foana. Dia zay mahatonga nyreto T4 zazavavy hitanareo mahafatifaty loatra ny anjely zareo e. Tsikitsikitika re jerena ohatra ny anjely. Sikako anao. Dia izy ireo a anazavantsika zany a ny atao hoe fiderana. Ndao ary. Iza moa no tokony hideran'i Jehovah? Hoy Andriamanitra hoe izao olona rehetra noforoniko izao nanambara ny fiderana. Hoy koa ny tenin'Andriamanitra, izay rehetra manam-pofinaina aoka samy hideran'i Jehovah. Ianao amin'izao maha izy ianao izao ny tian'Andriamanitra hidera azy. Manatrika ady ve ianao miderahan'i Jehovah? Aza tsarovy Paoly sy Silasy tany an-trano maizina, nalefa tany an-trano maizina izy ireo ny amin'ny tsirariny. Nefa na izany ary dia natoko foana zareo hatramin'ny farany, ka rehefa tonga mamantona alina dia nideran'Andriamanitra izy ireo, ka tamin'izany fotoana izany dia nanao fagagan'Andriamanitra dia namoaka anazy ireo tao hatramin'ny maizina. Aleloia. Ie, manam-pirovy izany koa izao bakoka, dia laza izy hoe na tsy mamontsy aza ny aviavy tsisy vono voaloboka, dia izy mandisy fanantenana ny oliva dia mbola hifaly amin'ny Jehovah Andriamanitra ny famonjena ihany Ary ianao mety hisy fanantenana ve tsy mamodory izay rehetra nataonao izao aza mamoy fo fa mahatika an'Andriamanitra dia miravoravo sy mifaly aminy fa izy iray no mahavonjy anao. Izao rehefa faly ianao dia aza variana mandaminy harenanao amin'ny revisoany teo ka fa miderahan'ny Andriamanitra. Ho hitako koa hoe misy azy fahoriana va ao aminareo aoka izy hivavaka, misy faly va aoka izy raha fiderana. Noho izany derahan'Andriamanitra ary maiza mankasitraka azy. Aleluia! Tsy izany ihany fa rehefa nanody Davida dia nibebaka izy ao amin'ny salamy faraiky amin'ny 50 manao hoe Tompo, sokafo ny molotra dia anambara fiderana anao mivavako. Noho izany tandremo fa tsy mahavita mideran'Andriamanitra tsika raha tsy nibebaka. Ny fahotana dia manidy ny molotra ka mahatonga ny olona tsy mahavita mideran'Andriamanitra. Matetika tsika rehefa mandalo olana na mandalo ato sarotra dia kivy. Indraindray ara rehefa mivavaka dia mitaraina sy mangataka foana. Nefa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe miravoravo amin'ny Jehovah Andriamanitra ao dia omeny anao izay iren'ny fonao. Nanolana ve ianao? Derahan'Andriamanitra. Aleluia! Tsy afa-panadinana? Derahan Jesosy. Aleluia! Mandalo ato sarotra? Derahan Jehovah. Aleluia! Rehefa eo ampiandrasana valim-bavaka efa ela be ianao dia aza kivy fa milaza mifanahinao hoe nahoana no tanondrika ianao fanahiko, nahoana no mitoloka ato anatiko ianao. Manantena an'Andriamanitra fa mbola hidera azy ihany aho. Aleluia. Aleluia. Shia Shamani
amin'ny teny espaniola izay ataona ity dia milaza hoe mahafinaritra ny mideran'ny tompo. Tena mahamendrika ny mankalaza ny anarany amin'ny atoandro mirao azy ary amin'ny alina maniry ny fahasoavany satria mamy midera sy mankalaza ny anaran'ny tompo. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
vavy sœur Estelle dia sœur Stella dia sœur Lanto anankitelo zahay. Tao anatin'ny taona dia nianatra ny mikasika ny safidy izahay dia maro ireo olona izay nanana safidy ny tao amin'ny baiboly fa ny oentinay aminao androany dia safidiny Hana dia oentina aminao izany. Nisy lehilahy anankiray atao hoe Elikana nanambady vehivavy anankiroa, ny iray Hana, ny iray kosa Penina. I Hana nefa ny tena tiany saingy nataon'i Jehovah momba na tsy miteraka izy. I Penina kosa dia nananjanaka ary nanao izay nampahasosotra sy nampahatezitra ny Hana. Noho izany dia nalahelo mafy sy nitomany Hana ka nisafidy ho any an-tranon'i Jehovah izy ka nifadihanana sy nitomany mivavaka. Ka naboraka ny taopony rehetra tamin'Andriamanitra mba ahazahoany zazalahy. Tsy menatra izy na dia nilaza manodidina hoe mamy divay azy sady tsy nitarina tamin'izany izy afa-tsy tamin'i Jehovah ihany. Nanao voady tamin'i Jehovah izy fa raha omeny zanakalahy dia atolony ao Jehovah ilay zaza amin'ny andro rehetra iainany. Nahazo tsodrany tamin'ny mpanompon'Andriamanitra ihany koa ihany ka nody ary tsy nalainy intsony. Ary tamin'ny fahateterahan'ny fotoana dia nanananaka ihany ka niteraka zazalahy ary ny anarany nataony hoe Samuel fa hoy izy tamin'i Jehovah no nangatahako azy. Andao raha antsika raha ny vokatry ny safidiny ihany. Misy olona rehefa tody zavatsarotra na fahoriana dia lozana mitarainy etseroa. Fa manomboka izao rehefa hanandreny tantarany Hana isika dia ndao isika hianatra. Ka rehefa misy ady atrehana na aretina na fahoriana dia ny tsara indrindra mitaraina amin'Andriamanitra amin'ny vavaka sy fifadikanana. Izy rery ihany no tsy handisy fanantenananao, koa manentana anao ary mba ho tia vavaka sy ho tia fifadikanana raha te azy valim-bavaka. Alleluia! Fanampin'izany dia misy vehivavy iray izay efa antitra sady mpitondra tena. Iana no anarany. Izy dia nanompo an'Andriamanitra tamin'ny vavaka sy fifadikanana na dia efa antitra ary. Raha fitiana ary izay rehetra voalaza dia zava-dehibe, manan-danja ary miantoka amin'ny fiainantsika ny vavaka sy fifadikanana. Koa mahazo toa ary manao izany e! Alleluia!
Halleluja! Ndao tsika rehetra mba hanao halleluja mafy be. Sao indray ary dia hoentina amintsika ny momba ny safidin'ny Abrahama. Misy lesona tsoahanao dia ny finoana sy ny fankatoavana an'Andriamanitra. Ndao ary. I Abrahama dia lehilahy iray akaiky an'Andriamanitra. Niantso azy Andriamanitra mba handeha ho any amin'ny tany izay mbola tsy fantany akory. Tsy niady hevitra na salasala Abrahama fa nankatoa avy hatrany ka tonga dia niainga am-pinoana izy sy niankonany. Ary Andriamanitra nanao an'i Abrahama ho fitahina ho amin'ny firenena ambony tany. Tena nankarena be Abrahama kanefa tsy nananjanaka izy satria momba Sara vadiny. Noho izany dia nitaraina tamin'Andriamanitra izy mba hanana zanak'andova azy. Dia nampanantena azy Andriamanitra amin'ny zanak'andova azy mivady. Tsy nahandra nefa Sara ka nampiritsika an'i Abrahama hanambadany Agara-mpanompo vaviny dia niteraka an'i Ismaela. Vokatra izany dia nanilatsirany Sara i Agara ary i Agara kosa nanao ratsy an'i Sara. Rehefa 70 taona ary Abrahama dia nisehoan'i Jehovah izy. I Sara kosa tamin'izay dia 70 taona. Ary Jehovah nampanantena an'i Abrahama fa amin'ny herintaona toy izao dia hiteraka zazalahy Sara. Ary Sara sy Abrahama efa antitra sady efa zoky olona. I Sara koa efa nitsahatra tamin'ny fomba behivavy. Raha naheno izany nefa Sara dia hoy izy zanakapo hoe mbola hiteraka ihany va izay efa antitra. Dia hoy Jehovah taminy misy zava-mahagaga tsy hain'i Jehovah atao va? Raha avy ny fotoan'andro amin'ny herintaona toy izao dia hanana zazalahy tokoa Sara. Dia nanao araka izay nampanantenany Jehovah ka niteraka zazalahy Sara ary ny anarany nataony Abrahama hoe Isaka. Ary efa 100 taona i Abrahama raha niteraka ny Isaka izy. Ary tao aorianan'izany dia nozahan'Andriamanitra toetra i Abrahama. Nangatan'Andriamanitra Isaka mba atao fanatitra-dorana ilay zanany lahy tokana. Nanaiky avy hatrany anefa i Abrahama ary Isaka koa dia nankatony irainy ka nanaiky izay natao taminy. Ary nisy anjelin'i Jehovah avy any an-danitra ka niantso an'i Abrahama nanao hoe fantatro izao fa olona matahotra an'Andriamanitra ianao. Araka izany dia ndao isika hianatra ny iny sy ankatohan'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Izany hoe tsy be ady hevitra na ho feno fisalasalana fa avy hatrany dia manaiky izay ampanaovin'Andriamanitra tahaka nataony Abrahama. Mila fankatoavana ihany koa isika satria ny fankatoavana dia mariky ny fahatahorana an'Andriamanitra. Manaraka izany dia ilaina isika manam-paharetana fa io Andriamanitra io dia marina amin'izay nolazainy ary izay niteneny dia tsy maintsy tanterahana. Manana ny fotoana n'Andriamanitra fa izao ny anjarako, ny anjaranao, ny anjarantsika dia ny matoky an'Andriamanitra hatrany. Ndao ary isika toan'Andriamanitra e! Zao ary dia ho atao ilay hira manao hoe lehibe ny tompo fa amin'ny teny Allemand. En Dieu is voor la voor macht, die Schöpfung
sobald er spricht und flieht, sobald er spricht. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihm preisen wir, so groß ist der Herr. Von Anbeginn der Zeit bis in die Ewigkeit bleibt derselbe Gott, bleibt derselbe Gott. Als Vater, Sohn und Geist, denn alle Schöpfung preist, als Löwe und als Lamm, als Löwe und als Lamm. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihm preisen wir, so groß ist der Sein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. Sein Name sei erhöht, denn verdient das Lob. Wir singen laut, so groß ist der Herr. So groß ist der Herr, sing mit mir, so groß ist der Herr, ihm preisen wir, so groß ist der Herr. Dao ary tsika rehetra hiarahira hoe lehibe ny tompo